Ho amintsika rehetra mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo. Ary dia misaotra antsika rehetra vonina indray hiaraka misakafo ny tenin'Andriamanitra isika. Manohy ny tantaran'ilay olom-boafidin'Andriamanitra isika dia i Abrahama zany. Genesisy 12 andin'ny 10 katramin'ny andin'ny 20 no vakiantsika anio. Alohan'ny amakitsika izany dia mbola ara-mivavaka isika. Tonga eto amin'ny fotoana ny fanaovantsika indray izahay raha io. Dia ny fotoanany mana isanandro izay iarahanay mandinika ny teninao. Iarahanay miaino ny teninao manoloana ny seza fiandriana ny fahasoavanao. Misaotra anao indrindra zahay no zany, fa fitiavana avy aminao zany. Makasitraka anao zahay ry tompo tsara anay eo. Ketriny ary hamaky sy andinika izany ray zahay, ampianaro anay ny sitraponao raha io. Ary tolosainy zahay mba ho voninahitra ny anaranao indray ny vokatra zany eo amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesisy 12 andin'ny 10 katramin'ny andin'ny 20. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Ary nisy misary mafy teo amin'ny tany. Ary Abrahama dia nidina nakany Egipta ivahiny any, fa mafy ny misary teo amin'ny tany. Ary rehefa nadivo tonga tany Egipta izy, dia hoy izy tamin'ny saray vadiny, indro fantatra fa vehivavy tsara tarehy ianao. Ka raha hitan'ny Egiptianina, dia ataony hoe vadiny io, ka ho vonony aho, fa ianao kosa ho velominy. Masina ianao, lazao fa anabaviko ianao, mba asiny soa aho noho ny aminao, ka ianao no hamelomany ahy. Ary rehefa tonga tany Egipta Abrahama dia hitan'ny Egiptianina fa tsara tarehy indrindra raha vehivavy. Ary nahita azy ny tantapan'ny Farao ka nidera azy tamin'ny Farao, dia nentina tao an-tranon'ny Farao izy. Ary Abrahama nasian'ny Farao soa noho ny amin'ny Saray, dia nahazo ondry sy omby sy brikilahy sy andevolahy sy andevovavy sy brikivavy sy rameva izy. Dia nasian'i Jehova reto mandoza Farao sy ny ankohonany noho ny amin'ny Saray vadiny Abrahama. Ary Farao dia nampakany Abrahama ka nanao hoe, inona zao nataonao tamiko zao? Nahoana ny tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Nahoana ianao nanao hoe anabaviko izy? Ka nalaiko vady izy. Ko ankehitriny, indro ny vadinao ento izy, ka mandehana. Dia nomeny Farao teny ny mpanompo ny sasany ny amin'ny Abrahama, ary dia nanatitra azy izy sy ny vadiny mba amin'ny fananany rehetra ireo. Ray masino, mana masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Inona ndray ary ny fahamarinana izay ho tsipitsika amin'ny teny izay nivakiantsika teo ry havana. Ny anankiray voalohany dia ny hoe misy fizahan-toetra eny amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Misy fizahan-toetra. Fa ahoana moa no ilazantsika izany? Teny fampanantenana nomen'Andriamanitra ny amin'ny tany Kanana. Tany nomen'Andriamanitra any Abrahama io. Ary dia tamin'ny finoana nandehanan'ny Abrahama tany. Nanantena zany any Abrahama fa ho fiadanana no azony rehefa tonga ao izy. Tonga tany tokoa izy. Zavatra nitranga nefa tsy voalaza hoe rehefa nipetraka herintaona na 2 taona na 3 taona teo Abrahama. Tsy fantatsika na 4 andro na 4 volana taorinina atongavany tao amin'ny tany Kanana, taorinina ny nanorenany altara araka ny 9 Tsy fantatsika fa izao tao amin'le tany nisy ny fampanantenan'Andriamanitra tratry ny mosary izy. Nisy mosary teo amin'ny tany fizahan-toetrany Abrahama voalohany io. Ny zavatra anankiray izay hitantsika eto dia zao, tsy voalaza eo na hoe
nanontany an'Andriamanitra Abrahama hoe inona no ataoko na tsia. Nahevitry Abrahama fotsiny na tsia. No nahatonga azy hitady lalana hoe ndeo any Egypta. Egypta io koa anie tany tsy mbola hitany io tany tsy mbola fantany io. Fa naninona ny nahatonga azy hoe andeo any Egypta aho, satria nalaza ho mahavokatra tokoa manko Egypta. Fantatsika fa taty aoriana ihany koa, raha tratry misary tahaka an'izao Jakoba sy ny ankonany, dia tany Egypta ihany koa no nandehanany. Zavatra fantatsika am'izany ry havana de ny hoe eo mifanarahanao ny tompo dia misy fizahan-toetra. Azagaga ianao raha misy zany. Hoe Andriamanitro, zany ka zao ny teninao hoe tena resy lahatra tam'izany mihitsy ary de fa nitantananao de fa tateraky tsy tateraky ary nahoana ary no iaran'izao. Ny zanak'Israely koa niala avy tany amin'ny tany Egypta, de zany koa no nahazo azy. Teny efa nanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga izy. Niarovan'Andriamanitra ny Israely tamin'ireo loza samihafa tany amin'ny tany Egypta. Na de nisy loza 10 aza niatra tany amin'ny tany Egypta, tsy mba niarany reny Israely. Ranomasina mena ny teo aloha sokafan'Andriamanitra zany. Nefa no ny any an-dalana any na reny efapolo taona tany anefitra. Zao ny zava-nisy tany ka tsisy rano tarika, tsy nisy an'izao ka nanjary ny taraina hoe tehina-keny zahay ka. Zany rehetrarehetra zany niatra tamin'ny Israely, teny am-pandehanana ho any amin'ny tany Kanana. Ny mpianatra, andehitsika eo ny ampitany ranomasina io Jesosy Tompo amin'ny Marka 4:5-7. Tena naiky ny mpianatra, nentiny sambo kely, no ny eny tena lalana eny ambony eny ampovoan'ny ranomasina manonja ny ranomasina. Nanonja ny ranomasina. Nampiasa ny fahaizany ry Petera mpanjono amin'io ranomasina Galileo ihany. Tsy tatsony zay azo natao. Vonjeo Tompo fa maty zahay. Nitsangana Jesosy, mangina mitsara ho izy tamin'ny tafio-drivotra, de nitsatra, nangina ireny. Verihevitra venao noho ny zavatra mandalo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Verihevitra ianao, antanio aloha hoe moa ve nanaraka ny tenin'ny Tompo aho. Raha nanaraka ny tenin'ny Tompo ianao, aza matahotra. Zao manko nolazain'ny Paoly apôstôly. Fantatsika fa ny zavatra rehetra de miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Ka na inona miatra eo amin'ny fiainanao, na inona mitranga eo amin'ny fiainanao, rehefa nanaraka ny tenin'ny Tompo ianao, aza matahotra. Mampatsiaro tantarana mpianatra ry havana. Mpianatra tian'ny Tompo io mpianatra io. Ary zao ny fijoroan'ny vavolombelona. Tao am-pianarana ozy za ozy no premier prix tamin'ny sciences naturelles. Kanefa ozy zao, noho ny nataony fanadinana ozy tamin'ny baccalauréat, ny zavatra nitranga ozy de zao, éliminé tamin'ny sciences naturelles. Ny zavatra zay nanadinana anay anefa ho izy tany amin'ny bac, de vao avy nanadinana anay ane tamin'ny examen trimestriel farantaona. Kanefa vao nanoratra kelikely aho izy dia tratry ny trou de mémoire, tsisy tsaroko intsony. Rehefa nitsaraina ny fanadinana, éliminé tamin'ny sciences naturelles aho izy. De gaga aho izy hoe naninona. Kanjo izy rehefa avy eo. Éliminé tamin'ny sciences naturelles aho izy. Fa tamin'izany fotoana zany dia tany Antananarivo no natao ny 2e session. Ary dia afaka nanao 2e session aho izy. Ary zao tamin'ny fotoananay ozy de zao hoe ny fanjakana ny antoka ny mpianatra avy eo amin'ny lycée nisy anay hanao 2e session tany Antananarivo. Lay tsy fahafahako tamin'ny première session kay ho izy, de nataon'Andriamanitra fiasana mba andehanako roplanina. Fa mba nandeha roplanina aho izy, niala avy any Tuliara nakaty Antananarivo nandroso ny verina. Ny zavatra rehetra de miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra. Ka azakivy ianao raha misy fizahan-toetra eny hoeny, na misy zavatra atao tsy mifanaraka tamin'ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainanao sy ny fanantenanao. Fa raha tena olo ny teny fikasana tahaka ny Abrahama ianao, nankatoy ny tenin'Andriamanitra tahaka ny Abrahama ianao, aza matahotra. Ny zavatra rehetra de miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra. Fa misy fizahan-toetra
ny fanarahan'ny tompo. Ny fahamarinana faharoa zay hitatsika de izao: nanjary tahotra ho an'i Abrahama ny hatsaran-tarehin'ny vadiny. Nanjary tahotra ho an'i Abrahama ny hatsaran-tarehin'ny vadiny. Inona marimarina riavana fa tsy misy lehilahy maniry anambady olona tsy tsara tarehy. Ary rariny zany. Raha mifidy ny olona anambady izy de mba jerena ny tarehiny. Afa-tsy ty tovolahy anankiray ialana tsiny, tovolahy roandeha anankiray, gaga hono ny namany fa raiky pitita amin'ny zazavavy anankiray izy. De zao hono no nataon'le namany hoe fa inona ary mba tena nahavoasitina ansema amin'iny. De zao hono nataony hoe vous ne voyez pas ses pieds. Ny azy zany tsy de nitarehiny fa ny tongony no nitiavany azy. I Abrahama eto riavana de tsara tarehiny vadiny. Nefa niteraka tahotra tao anatiny ny hatsara-tarehiny vadiny. Ny vady endro moa de lo avy am' Jehova, ary inontsika marimarina fa matoa Abrahama efa nanambady an'i Saray moa no anarany. Mbola tsy niova hoe Saraha fa mbola Saray no anarany. Nefa izy efa nanambady an'i Saray no natsoan'Andriamanitra de isan'ny olom-bo fidy koa. Saray ny hatsaran-tarehiny nanjary tahotra ho azy. De zao ny teniny: rehefa tonga tany Egipta ry zareo, alohan'ny atongavany any Egipta, hitatsika amin'ny 1:12 zany: masiny anao zy lazao hoe anabaviko anao, raha ataoko hoe vadiko anao de hovonony aho. Hovonony zareo aho fa reo ane ka olona tsy mahalala an'Andriamanitra reo hovonony aho fa ianao kosa no velominy. Koa masiny anao, lazao fa anabaviko anao, mba hasiny soa aho noho ny aminao, ary anao no amelomany ahy. Hitatsika am'zany fa na i Abrahama aza de mba nalay-panahy ihany hoe ty tene. So de vonony ao afa ianao velominy, alao mba atao hoe anabaviko ianao. Raha ny marina nefa riavana, misy fahamarinany ihany zany satria ao amin'ny toko 20:2, 2:12 dia milazany amin'ny fifandraisany Saray sy Abrahama fa zao ny 2:12 hoe anabaviko iantoko izy satria zanaka vaviny raiko, tsy mba zanaka vaviny reniko. Zany hoe rairay zany fa tsy ray reny i Abrahama sy Saray vadiny. Mazava loatra fa tamin'izany fotoana zany de mbola tsy nivoaka lay lalàna hoe aza manambady ny havana akaiky. Levitikosy toko 20:9, 9 sy 9. Mbola tsy nimeny zany lalàna zany. Ary noho zany de mbola azony Abrahama natao ny nanambady ny anabaviny rairay aminy fa tsy ray reny aminy. Ao amin'ny Genesisy toko 20, 12 ny manamarina izany. Fa izay hitatsika eto de hoe hatsaran-tarehy niteraka tahotra. Ny hatsaran-tarehy nefa riavana lova avy am' Jehova ane zany. Iza ny tsy haniry ho tsara tarehy? Iza? Fa izao kosa zavatra zay tokony ho tandremana de ny hoe ny hatsaran-tarehinao ny hatsaran-tarehinao. Tsarovy fa raha zanak'Andriamanitra ianao, tempolin'ny fanahy masina ny tenanao. Satria tempolin'ny fanahy masina tena tokony hatao ny fikarakarana azy, ny hatsara azy, na ny ety ivelany na ny ao anatiny. Fa tsy sanatria hatahotra no tsara tarehy ianao, na matahotra ianao raha tsara tarehy ny vadinao. Misaoro an'Andriamanitra raha tsara tarehy ny vadinao, ankalazanao an'Andriamanitra zany, hiderao an'Andriamanitra zany. Nefa aoka tsy ho tahotrao ny hatsara-tarehy ny vadinao, fa manjary mampanaonao foananao zany ndraindray. Hita tokoa nefa fa netina tany amin'ny Farao, Saray rehefa avy eo de nalainy Farao vadiny Saray. Zao nefa ny zavatra hitatsika tao: nasiana soa tokoa Abrahama, nomena fananana be izy. Hitatsika ny nomeny Farao azy noho anabavinao, ay alaiko vady izy fa de anao omeko an'zao. Ny hatsaran-tarehy Saray de nanjary nahazahoany Abrahama fananana betsaka. Tam'izany fotoana zany de hitatsika miariary fa
I Farao valipitio an'i Abrahama anabaviny ny vadiny no nanome zany azy. Noho ny tsy fahalalana ny nanaovany azy. Zavatra mitranga kehitrina ry havana ny mampalahelo d'izao, ataon'ny olona fitadiavam-bola ny atsaran-tarehy. Maoneny zany. Hanitra antsaran-tarehy vo osiosy. Tandremo hoe, sao de entinao osiosena no ny atsaran-tarehinao. Ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny maha olom-boafidin'ny tompo anao. Fa ny fijangajangany fa ny osioseny zany fandotoany zany. Tandremo hoe, i Abrahama teto mampalahelo de zao ozy ny lambe mbanao lainga masina takany Abrahama ka ataona fa mba azaona zao hoe natahotra no ny atsaran-tarehiny vadiny Abrahama. Raha tokony hivavaka tamin'ny tompo izy, Andriamanitra ho inona no ataoko? Arovy vadiko zany neny tokony nataony. Raha natahotra izy tsy tokony ho hevitra olombelona no nentiny, fa tokony ho nila hevitra tamin'Andriamanitra izy hoe zao ny toetry ny olona ty angamba Andriamanitra, sady izy ane zany mbola tsy fantany akory ny mariny. Hoe teny zany marina ve ary hitatsika nefa eto fa tanteraka ny aiahiny. Ary raha tokony ho nivavaka izy hoe raha izany tokoa moa no mitranga Andriamanitra hoe inona ny tokony atao, fa hevitra olombelona no nentiny. Raha misy mitranga aminao ny fakapanahy tahaka zany, antanio aloha ny tenin'i Jehova. Fa ny fahamarena farany zay mampifaly ny fotsika eto ry havana de zao. Na izany aza nefa mamindra fo amin'ny olom-boafidin'ny Andriamanitra. Mamindra fo amin'ny olom-boafidin'ny Andriamanitra. Fa inona ny tranga 17 nasian'i Jehova reto mandingana Farao sy ny ankohonany tonga saina Farao rehefa avy eo. Inona ty arety mandingana tonga aminay ty? Inona ty? Inona ny nahatonga zao? Natsoina Abrahama. Fatarina fa inona marina lerangah iny? Inona marina? Ka io anie tsy anabaviny anie io fa vadiny, izy tonga teto io vadiny io. Tezitra Farao, nahoana ianao no namitakahy? Hitatsika am'zany ry havana fa Andriamanitra de miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika Andriamanitra. Na tonga saina any Farao ny aretina nahazo ny ankohonany. Miaro ny olony koa Andriamanitra, mamindra fo izy. Hitatsika nefa ry havana fa tsy niverina indroa teo amin'ny fiainan'ny Abrahama zao everiny olona hoe lainga masina izao. Tsy niverina indroa teo amin'ny fiainan'ny Abrahama zany. Ny famondrampon'Andriamanitra tonga eo aminao, tahaka zao nahatongava ny famondrampon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zao, aza entina manararaotra hoe mbola anao ndray de amindran'Andriamanitra fo rehefa avy eo. Tsia. Ny famondrampon'Andriamanitra de zao mosary ny elana tany amin'ny tany Kanana, iverina mpanakarena any amin'ny tany Kanana indray i Abrahama sy ny ankohonany. No ny famondrampon'i Jehova taminy, tsy ny fahamarinany fa ny famondrampon'i Jehova taminy. Ary ho hitatsika amin'ny manaraka ny vokatry zany fahatsiarovany Abrahama, ny famondrampon'Andriamanitra tamin'izany. Fa na de ny zanany aza ny tediavin'Andriamanitra tataorina, na foy ny Abrahama zany. Ry havana, reo ndray ary ny fahamarina hitatsika teto. Misy fizahan-toetra ny fanarahana ny tompo hoe, ka raha hiara ny fizahan-toetranao aza matahotra minoa, fa ny zavatra rehetra de miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Lasa niteraka tahotra tao amin'ny Abrahama ny atsaran-tarehiny vadiny. Inona no antony? Tsy nanontany marina ny hevitr'Andriamanitra izy. Raha misy tahotra tonga ao aminao, antanio aloha ny hevitry ny tompo hoe ahoana ny tokony ataoko Andriamanitra. Aza ny hevitra ao aloha nampiasaina hanalana lay tahotra, fa antanio aloha ny tenin'i Jehova mivavaha, mangata aminy toroy lalana hampamonjy eo. Ary ny farany, raha sendra latsaka ao anatin'ny fahotana azy ianao, de tsarovy fa mbola vonina amindra fo aminao olom-boafidin'ny tompo, tahaka ny namindrany fo tamin'ny Abrahama, ka tandremo ny mamoy fo raha sendra mahatsiaro tenany amin'ny tsy nety natao, fa lay rainao vonina amela eloka anao mandrakariva. Ary ny zanak'olona tsy tonga nameloka fa tonga mba hamonjy. Ho fampaherezana antsika nezany manoloana ny fiainana diavintsika isanandro. Ivavaka isika. Andriamanitra, misaotranao indrindra zay noho ny famondramponao, misaotranao zay noho ny fitiavanao, fa na inona tokoa zavatra mitrango eo amin'ny fiainanay de fantatray fa miara-miasa hahasoa zay tianao zany,
misaotranao zay no ny fahamarinany zany hitanay eo amin'ny teninao. Misaotranao zay tompo fay na de ny olomba fidinao aza mba mety atahotra ihany koa ka anaonao foana indraindray, hiteniteny foana indraindray no ny tahotra. Tompo arovo zahay mba tsy hiteniteny foana, arovo zahay, ataovy mahay manontany ny hevitra ao zahay, kanefa raha sendra lavo eny. Andriamanitro, apahatsiarovy anay ny teninao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, zany no ampaharetako ny famindram-po anao. Ampio zay mba hiteny tahaka ny mika hoe aza mifaly ary fahavaloko, fa na dia lavo aza aho de mbola iarina ihany. Mba ho voninahitra sy ny anaranao, ny faherezan'ny olombo fidinao amin'ny finoana, Andriamanitro, de ho voninahitra sy ny anaranao, ny pino anao eto amin'ny firenenay, indrindra ireo rehetra ny aino zao teninao izao. Amin'ny anaranao ry Kristy tomponay, nanaovanay zany vavaka zany. Amen.